nantiankomo ny masovoan'ny Maurice eto Madagasikara fa mandeha kosa amin'izao fotoana izao ny fanentanana amin'ny fampafantarana ny hepatite eto amintsika etsika izay ataon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka izy ity ary fantatra tamin'izany fa ao anatin'ny 5 taona dia azo fitsaboana maimaim-poana ireo mpiasam-panjakana izay tratrany izany aretina hepatite izany sy oharantsika ny tatitra. Ny 500 ponina andrenivohitra eto amintsika no mitondra ny aretina hepatite, ny 500 kosa ny ponina eny ambanivohitra. Amin'ny alalan'ny fitiliana rano ahitana ny tsimokaretina, aretina azo tsaboana sy sorohana ny hepatite. Ny hepatite B dia misy vaksiny fiarovana fa ny hepatite C kosa dia fitsaboana ihany no azo atao. Ny aty sy ny ra no tena lasibatry ny hepatite, mahatonga arirahana sy areti-kibo ary fanaviana mety mahafaty. Mandray antanana azy ity ny EPMADA miara-miasa amin'ny Ministera ny Fahasalamana sy ny Laboratoire Roche ary ny Sanofi Pasteur. Tanjona ny italiana ny hepatite B sy ny C eo amin'ny mpiasam-panjakana miisa 3 alina sy 2 hetsy ato anatin'ny 5 taona. 100,000 olona voan'ny hepatite B ihany no misy sehona aretina zany ety iverana. Fa ny 100,000 olona voan'ny hepatite B dia tsy misy soritra aretina mihitsy. Vidin'ny fitsaboana tseran'ny ainy nefa dia manao ezaka zany fitondram-panjakana andraindraikitra amin'izay anentanana antsika ary fanaovana ny fitiliana ity dia mbola mitombona ihany hoe salon misoroka izay mitsabo. Fanadiovana VB no nitanterahana teto amin'ny hôpitaly Bevelantanana ary nahitana fahombiazana ny fampiasana ny 5S fahadiovana miantoka ny fahasalamana amin'ny ankapobeny.